Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny asan'ny apôstôly toko 7. Ny nasitra an'i Petera ilay lehilahy le mitongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera sy Jaona niakatra eo ankianjan'ny tempoly tamin'ny ora 7 fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy le mitongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo ankianjan'ny tempoly. No nahitan'i Petera sy Jaona efa niditra teo ankianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjina azy ireo lahy tsara izy fa nanantena azy zavatra taminy. Fa ho Petera, tsy manana vola fotsy sy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tany ankavanana raha lehilahy ka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary nitsamboatra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy teo ankianjan'ny tempoly. Nitsangatsangana sy nitsamboamboatra sady niteran'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy nitsangatsangana sy niteran'Andriamanitra. Ary fantany fa io no ilay mipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrana dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin-dra lehilahy. Ary niazona ny Petera sy Jaona izy dia niara-nirotra ny olona eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'i Solomona ka talanjona. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamarinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy novonoinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandahy ilay masina sy marina ary mpamono'olona no nangatahinareo alefa ho anareo, fa ny tompony aina kosa no novonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Ary ankehitriny, ry rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa, fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra raha teo fa iaretan'ny Kristy. Koa mibebahy ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Ary mba hanirahan'ny Kristy voatendro anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisin'ny lanitra mandra-piavin'ny andro fampidinan'ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fa Mosesy nilaza hoe mpaminany matsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahy anareo tahakay, izy no henonareo amin'izay rehetra ho lazaina aminareo. Ary izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany izany dia haringana tsy eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samuela sy ilay nanarakaraka na iza ny teny dia nanambara izao andro izao. Ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama, ary amin'ny taranako no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany, mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra, amin'ny faharatsianareo isam-batan'olona. Haleluia.
Actes des Apôtres, chapitre 3, guérison d'un boiteux, au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Discours de Pierre au peuple. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordait la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Celui que vous voyez et connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la terre ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Die Apostelgeschichte, Kapitel 3. Im Namen Jesus. Petrus aber und Johannes gingen miteinander hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, da man pflegt zu beten. Und es war ein Mann, lamm von Mutterleib, der ließ sich tragen, und sie setzten ihn täglich vor des Tempeltür, die da heißt die Schöne, dass er bettelte das Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Da er nun sah Petrus und Johannes, da sie wollten zum Tempel hineingehen, bat er um ein Almosen. Petrus aber sah ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an, wartete, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und wandle. Und rief ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Alsobald standen seine Schenkel und Knöchel fest, sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk wandeln und Gott loben. Sie kannten ihn auch, dass er es war,
der Almosen gesessen hatte vor der schönen Tür des Tempels, und sie wurden voll Wunderns und Entsetzen über das, was ihm widerfahren war. Als aber dieser Lahme, der nun gesund war, sich zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und wunderten sich. Als Petrus das sah, antwortete er dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir diesen Wandel gemacht durch unsere eigene Kraft oder Verdienst? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unser Vater, hat seinen Knecht Jesus verklärt, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, da der urteilte, ihn loszulassen. Ihr aber verleugnet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, des sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hatten diesen, den ihr seht und kennet, seinen Namen stark gemacht, und der Glaube durch ihn hat diesen gegeben, diese Gesundheit vor euren Augen. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es durch Unwissenheit getan habt, wie auch eure Obersten. Gott aber, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, wie Christus leiden sollte, hat es also erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden. Auf das da komme die Zeit der Erquickung von den Angesichte des Herrn, wenn er senden wird, der euch jetzt zuvor gepredigt wird, Jesus Christus, welcher muss den Himmel einnehmen bis auf die Zeit, da herwiedergebracht werde alles, was Gott geredet hat durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von der Welt an. Denn Moses hat gesagt zu den Vätern: Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern gleich wie mich, denn sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, welche Seele denselben Propheten nicht hören wird, die soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und hernach, wie viel ihrer geredet haben, die haben von diesen Tagen verkündigt. Ihr seid der Propheten und des Bundeskinder, welchen Gott gemacht hat mit euren Vätern, da er sprach zu Abraham: Durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Euch zuvörderst hat Gott auferweckt seinen Knecht Jesus und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeglicher sich bekehre von seiner Bosheit. Halleluja.